fanamafisana ny fahaiza-manao eo amin'ny fanatotosana ny asa momba ny fahasalamam-bahoaka indrindra fa ny fanaovam-bakisiny io no votoaty ny atrikasa mandritra ny 4 andro ny zoma 7 sy ny sabotsy 20 ny volana febroary 7 tanterahiny eny amin'ny fitrano malalaka ny foibeparitry ny mponina sindraraha sosialy loatra mangoro atompo marika eto ny avy eo amin'ny COMARES na ny coalition malagasy pour le renforcement du système de santé et de vaccination izay andraisan'ireo solitena avy eo amin'ny fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny district 10 mandrafitra ny faritra aloatra mangoro ahoana ny makasika azy ity ny atrikasa zay tanterana amin'ity androany zany dia ny fanomezana na fanamafisana fahaiza-manao an'ireo antsonay hoe POD na promoteur des OEC du district zay mitsingaina tao anatin'ny fikambana ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena na OEC na organisation de société civile aty amin'ny faritra mangoro ka misehatra sy mitambatra ao anatin'ilay plateforme anankiray na vovonana anankiray atao hoe COMARES zany hoe vovonana zany izy io natao indrindra hiara-iasa amin'ny ministeran'ny fahasalamana ahafana hoe manampy sy manao tosika ao amin'izareo mba hahatratrarana ny fahatratrarana ny tanjona dia indrindrandrindra zany mba hoe hiakatra ny tahany ny fanaovana vaksiny ny zaza eto amin'ny firenena. Isan'ny tompo mariky amin'ny fanatanterahana ny programan'asa ihany koa eto ny avy eo amin'ny foibeparitry ny fahasalamana aloatra mangoro izay nanamafy ny tokony ahaizan'ireo mpiantsehatra ireto ny mandresy lahatra ny rehetra ny amin'ny fanaovam-bakisiny. Manentana antsika tsirairay avy any amin'izay toerana andalovan'ireo rafitra COMARES sy ireo société civile mba handray anjara maviditra ary tonga tokoa ny aviantsika ahafahan'izy ireo manampy antsika ka hatratrarantsika n'izay tanjona amin'ny fanaovam-bakisiny. Nanokatra ny atrikasa moa teto ny taleparitry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana aloatra mangoro izay nanazava ny drafitra sy ny rantsamangaika mifampiankina amin'ny fanatanterahana ity asa masina ity. Tanjon'ny rehetra moa ny analana ny sakana amin'ny fanaovam-bakisiny eny anivon'ny fiarahamonina.